c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école de niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Ahazo teny avy aminao indray dia mangataka aminao hatrany izay ry Tompo ny amindranao fo aminay sy ny amelanao ny elokay dia ataovy mipetraka ao ambonina soamatsara izany teninao izany voninahitry naranao zavaka izany. Amen. Reseko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fadimy manaraka ny trinité izao dia voalahatra ho torina ny soratra masina voasoratra amin'ny Jaona toko voalohany andimy faha dimy amby telopolo ka hatramin'ny andimy faha raika amby dimapolo. Jaona toko voalohany andimy faha dimy amby telopolo ka hatramin'ny andimy faha raika amby dimapolo. Toy izao no favaky ny teny. Ny nahazoan'i Jesosy ny mpianany voalohany anaran'i Jesosy. Noho ny ampitsininy indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy ary nijeran'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanakon'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka dia nanao taminy hoe inona tady avinareo? Ary izy roa lahy taminy, Raby, izay atao hoe Radika mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'izay. Andrea, rahalan'i Simona Petera no anankiray tamin'izy roa lahy, izay nandre ny tenin'i Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalany aloha dia hoy izy taminy, efa nahita Mesia zahay, izay atao hoe Radika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao no Simona zanak'i Jona, ianao atao hoe Kefasy, izay hoe Radika Petera. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilea Jesosy ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy hoe manarahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida tanàn'Andreasy sy Petera. Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba misy zava-tsova avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahitany Natanaela avy nanantona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana ny ahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fontsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambany aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao taminy hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe monina zaka taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao ahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Hoy Jaona,
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Misy mpianatra Jaona Rolana eno an'izay dia lasa nanaraka an Jesosy. Ny nazon'ny Jesosy ny mpianatra voalohany no voaresaka eto. Fa raha naheno tsara isika resaka lady malala dia mahita olona maro mitaona olona ho amin'ny Jesosy. Olona maro nanondro an Jesosy ho tokony arahana. Zay mihitsy ny zavatra tiana ambara eto. Satria zao tamin'ny fotoanandro ity dia nalaza Jaona. Mbola tsy tonga zany Jesosy, Jaona Mpaonao Batisa io. Kanefa avy eo rehefa tonga indray Jesosy dia fantatr' Jaona hoe vita ny asany. Dia tany amin'ny Jesosy no nampitodiany ny mpianatra. Raha sitsika zao manao an'izay dia zany dia manjary tsisy mpianatra tsony zany dia ahoana zany tsisy olona manaraka anatsony. Tsy nataon'ny Jaona olana tsony izany, fa nitondrony Jesosy arahana vahiny no Mesia. Dia ny ray amin'izy roa lahy ireo moa Andrea, rahalahy Simona Petera. Dia rehefa voataona i Andrea anaraka ny Jesosy, dia izy koa mba nitaona ny rahalahiny, fa tsy nitazomo azy rery izany zava-dehibe izany. Fa noetony koa niteneny koa ny fianakaviany hoe ndao anaraka an Jesosy, dia niteneny i Simona Petera tamin'izay. Filipo dia natsony Jesosy. Dia avy eo indray Filipo dia niantso any Natanaela. Tsika fa mitaona koa ny ataony. Dia zavatra tsara apetraka koa dia izao. Rehefa mitaona olona makao amin'ny Jesosy isika, dia tsy voatery anaiky avy hatrany izy, tahaka Natanaela eto. Tonga dia izy Natanaela, avy Nazareta, wala misy zavatra mahasoa any. Nazareta zany mantsy raha ny marina dia izao tanàna ambany, tanàna ambanivohitra tsy dia malaza. Ary le hoe Jesosy avy Nazareta io raha ny tena marina fa nesoany io, fanambaninan Jesosy io, satria Nazareta tanàna tsisy dikany. Fa taty aoriana lasa nanandratanan Jesosy satria lasa nahavitana, lasa ambony ny lasa nalaza ny tanàna Nazareta no Jesosy. Raha fa nesoany io tamin'ny voalohana vao maika raha nampisandratra an Jesosy taty aoriana. Dia hoy izy Natanaela, isinona koa ny Nazareta, hany ve dia ahitana zavatra? Ndao jerena izy Filipo, andeha izaho. Dia inona ny tenen'i Jesosy vao nahita Natanaela? Zany ny Israely tsy misy fitaka, satria nahoana? Fantatra ianao fa nandinika soratra masina atao ambany avy eo. Nefa miafina Natanaela amin'io tsy atao fantatr'olona rehefa mandinika soratra masina tahaka an'izao, satria manjary lazain'ny olona mirehare ary mila mifantoka tsara izy. Nefa fantatr' Jesosy zavatra hoe tonga dia fantatry Natanaela tena Mesia tokoa izy, tena zanak'Andriamanitra tokoa izy. Dia ariana tsara fa Natanaela le anaran'ny le mpianatr' Jesosy Bartolomeo, sao dia gatsika vizandray za Natanaela zany. Fa ny tiana ambara dia izao, mila mitaona olona ao amin'ny Jesosy isika. Na namatsika izany, na niavatsika izany. Mety tsy manaiky izy amin'ny voalohany, mety manaiky izy hoe mety afaka ray volana, mety amantaona ny maro. Misy ary ny sasany efa ambavona ny fahafatesana zay vao mandray an Jesosy. Tsy tokony ho kivy isika mitaona olona amin'ny Jesosy. Ary za miteny hoe anjaran'ny pastory zany, anjara mpianatra, fa na isika zay sekoly reto dia afaka mitaona olona ao amin'ny Jesosy, na olon-dehibe zany na olona tahaka antsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitondram-panitra ray, ny firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanamasina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao kao mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Tsy mora tokoa ry Jesosy ny mitaona olona ao aminao, satria ao ireo mandahy izany matetika, indrindra fa ho anay sekolilady madinika ireto. Matoky anefa izay fa manana anao, dia omeo hery mandrakariva izay titaridalana ny olona ao aminao. Amin'ny anaranao nanaovana zavako izany. Amen.
Merci Seigneur, puisque tu nous as donné de nouveau ce merveilleux moment afin que nous écoutions ta parole. Faites que cette parole demeure dans notre cœur et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. Entendons Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce 5e dimanche après la Trinité, l'Écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'Évangile de Jean. Jean chapitre 1, verset 35 au verset 51. Jean chapitre 1, verset 35 au verset 51, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Il leur répondit, « Rabbi » ce qui signifie maître. « Où habites-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent donc, vinrent et virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regardait et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Stéphanas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Jésus ici, on voit plusieurs personnes ici emmener, montrer Jésus. Plusieurs personnes qui vont vers Jésus. Plusieurs personnes vont suivre Jésus. Jean-Baptiste, quand Jésus n'était pas encore là, c'était lui qui était. On parlait beaucoup de lui en Israël. Or, lorsqu'il avait fini ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire préparer la venue de Jésus, alors il a dit à ses disciples de suivre Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, allez le suivre maintenant car j'ai fini ma mission. Si pour un homme simple, c'est un petit peu honteux de perdre ses disciples, de perdre les gens qui le suivent. Mais pour Jean, ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème pour lui de perdre ses disciples s'il savait que ses disciples allaient suivre Jésus. Quelquefois, par exemple, pour nous, c'est un problème de perdre des fidèles dans les églises, et pourtant, s'ils suivent Jésus, ça ne doit pas être un problème. Ensuite, un de ces disciples-là, c'était André. Et André, quand il a suivi Jésus, il a lui aussi appelé son frère, il a pensé immédiatement à sa famille, et il a appelé son frère Pierre, Simon-Pierre, à suivre Jésus également. Ensuite, Philippe a été appelé par Jésus. Et lui aussi également, il a appelé Nathanaël. Nathanaël, c'est l'autre nom de Bartholomée. Mais, pas comme Pierre, pas comme les 2 autres disciples de Jean, Nathanaël, lui, il a tout de suite refusé au premier coup. Pourquoi? Parce que Jésus vient de Nazareth. Nazareth, c'est une petite ville. Une ville qui n'a pas de... qu'on ne connaît pas. Il n'y a rien de bon, il dit. On ne connaît pas, c'est qu'il n'y a rien à Nazareth. Et sachez que le fait de dire Jésus de Nazareth, en fait, c'est une moquerie.
c'est de l'ironie. Parce que Nazareth, c'est une petite ville. C'était pour dénigrer Jésus, de dire Jésus de Nazareth. Mais après, c'est devenu un nom de gloire. C'était fait pour, après, ça a élevé Jésus. Le fait qu'il vient de Nazareth. Alors, voilà pourquoi Nathanaël a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de bon à Nazareth? Mais il n'y a rien là-bas. Philippe il a dit, viens voir et tu verras. Et dès que Jésus a vu Nathanaël, il dit, quand je t'ai vu, même quand Philippe ne t'a même pas appelé, je t'ai vu sous le figuier. Or, Nathanaël était caché sous le figuier. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il regardait l'Écriture sainte. Au fait, il se cachait. Personne ne devrait le voir parce qu'il devait être concentré en lisant la Torah. Mais pourtant, Jésus l'a vu. Alors, il a tout de suite su que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il s'agit bien du Fils de Dieu. Nous devons donc amener les gens vers Jésus. Nous devons montrer Jésus aux gens. Quelquefois, les personnes peuvent accepter immédiatement. Quelquefois, les gens peuvent refuser. Mais peut-être ils accepteront après un jour, après un mois, après des années. Il y en a même qui acceptent Jésus seulement au pas de la mort, au pied de la mort. Il ne faut jamais se décourager. Menons toujours les gens vers Jésus, qu'ils acceptent ou pas. Car Jésus est notre Sauveur, et c'est ça notre mission, montrer Jésus à nos amis. Que la grâce de notre Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à mener nos amis vers toi, et que nous ne soyons pas découragés. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Asamba cha, Lizana Kinira.
Terlepas
Susio apiararai yancare ni urimbatam ni matini chauzereu ni tuntulu yaina nai wote fisakana vanianara tianau nutantunai mandrakizai Susio apianarai yancare ni urimbatantan utantamina ni tuntulu yaina nai Wate fisakana nutantunai mandrakizai Genial situayanau Nevela viana sakai Bethaniganau Nizana kayani Terlefati suaku Navela nau nilai situ Batehusana kau umanjakizai Isaura quana Josai fale me cucu Ifuna qua minaulirai Te fazana kau umajai kizai Yai panai ianaku Isaura quana Josai fale me cucu Ifuna qua minaulirai Te fazana kau umajai kizai Sasatra sikatili asafatratra
toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.